arahinao amin'ny RTV aosoa.com ny fampianarana zay hoentiny ambassadeurany aosoa zay dia Elia rinamako azavarina sasondrineya riafako azavarina sasondrine arao tsara ilay fampianarana fantatra ho ilay famatarana ny ambassadeurany aosoa zay dia Elia zay mitondra ny teny voahiraka ambanambara mianjo mara eno tsara lay fampianarana amin'ny andro irenan'ilay tempoly amin'ny andro irenan'ilay tempoly voatafatsangalilay tempoly voatafatsangalilay tempoly mianjo mara eno tsara ilay fampianarana mianjo mara eno tsara ilay onjapeo anatiny ora faranino misy atsika izao hoe misiony arety mandringana siloza mitata hoe miamaro ny ratsy ambony tany fiorenany tempoly efa manangasangany amin'ny andro irenan'ilay tempoly amin'ny andro irenan'ilay tempoly voatafatsangalilay tempoly voatafatsangalilay tempoly mianjo mara eno tsara ilay fampianarana mianjo mara eno tsara ilay onjapeo efa mazava ny famatarana zay voalaza ny fampianarana fa amin'ny andro irenan'ny tempolin'i Jerusalema vita ny tantara endro mahita lozaka meriny adala mandrosika vo dia mbola misy ny fotoana dia manantona ny aosoa zay amin'ny andro irenan'ilay tempoly amin'ny andro irenan'ilay tempoly voatafatsangalilay tempoly voatafatsangalilay tempoly mianjo mara eno tsara ilay fampianarana mianjo mara eno tsara ilay onjapeo Tana volamena roiva tanako Jerusalema vaovao zay lafa zaho mialeto anoro tanako iva tanako aiza daholo nasirana babe Jerusalema vaovao ny manjatsika sambo fiara baba na io manday anay manany olo masiny avao rota filitrao fifalia bevata biby ro miamby ana ayany volamena tiao mamirapira tiao sambo fiara baba na io manday anay manany olo masiny avao rota filitrao fifalia bevata biby ro miamby ana ayany volamena tiao mamirapira tiao lany tsiny lany tsuru iva tanana hai lany tsiny lany tsuru iaka
sashitihi aviane itena kwanya woshwa hamroni laniche shofate uwange yetuza kamine shofate uwange yetapya chachane fatili ku sashitihi aviane itena kwanya woshwa hamroni laniche shofate uwange yetapya chachane shofate uwange yetula kamine lani tini lani churu ivatana na hai lani tini lani churu iakarana hai lani tini lani churu iruluvana hai lani tini lani churu ivatana na hai tanavula mena ruivantanaku Jerusalema babauzaye Jerusalema babauzaye lafaza hurumi aleto amerikanaku ivantanaku yo fifalina fona America mnyawoshwa bituru yo bituru yo bituru atamfalale Irawanao tato nuni fikeleza na waina Timitatianao mananatra simikul sambatra tukuao manananao dadawe ratukiweo yanamba waizamu Niteninao na fakumaminda milala kale Sulika fita zwanifanaiko Tefonia nawai Namura na saruta ya nono na piana chana minde Samba chane au tujwana Samba chafanu meni rayu pitarita lanai Irakafyani ambonu eti tunga amunjaiwo Lani chini lani tranu twera ni tunganai Sotano dada we Samba chafanu meni rayu pitarita lanai Irakafyani ambonu eti tunga amunjaiwo Lani chini lani tranu twera ni tunganai Sotano dada Raisany aretana Tsy ho voavaly tato Fa vokatry ny asana Vovonjy ny fanaiko Ianao no nalalako ny marina Hoe ny raike iayavana anarany Tsy misy anarany Ianao no nalalako any ahosoa Lempamonjy panavotra ilay tokane Manala fahotana Sotranao Tato Yahosane Hamali Fitiana Bichotelo, ambassadeur allé au choix C'est Dia Elia Si Michel Tilley C'est le Joe Latolo Temple Bichotat Samba chafanu meni rayu pitarita lanai Irakafyani ambonu eti tunga amunjaiwo Lani chini lani tranu twera ni tungana
pitaritalanae irakafyany ambony oety tonga amonjay ho lanitry lanitrano toerany tonganae sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray o pitaritalanae irakafyany ambony oety tonga amonjay ho lanitry lanitrano toerany tonganae sotranao dada hoe sambatra fanomeny ray o pitaritalanae irakafyany ambony oety tonga amonjay ho lanitry lanitrano toerany tonganae sotranao dada ery fitiavana fahamasinana lanitry ny lanitra misy any ahosoa zany e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana osoa izay toriny ambasadorina osoa Zadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yava Yaosoa TV, raha amin'ny teny frantsay Yava Yaosoa TV français, raha amin'ny teny sinoa Yava Yaosoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy Yava Yaosoa TV malagasy. efa misy ihany koa ny fampianarana osoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yaosoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yaosoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvosoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koarawary ny fampianarana osoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
Fandidiano pa azamana, terau Yahushua. Fandidiano pa azamana, Fandidiano pa azamana, Fandidiano pa azamana. Fandidiano Yahushua, Fandidiano Yahushua, Fandidiano Yahushua.
97.2 FM iry fitiavana fahamasinana. Hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Aosoa dia ireto ary ny laharany telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany Aosoa sy Adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Dia mirary soa anao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e.
mihinana ho amin'ny fiangonana daholo. Mihinana ho amin'ny fiangonana daholo. Mihinana ho amin'ny fiangonana zavatra daholo. Miankoka mivavaka daholo, manisa voninahitra any dada malala dia iava. Miankoka eo anaty ny voninahitra ankalaza ny anarana ary derao ny hatsarana. Miankoka daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra sy ny resy lahatra rehetra. Miankoka daholo da mivavaka. Miankoka daholo.
tenyeratao ameza voninahitra anaranymasina samena me voninahitra anazy dia voninahitra ilay Andriamanitra anareo dia voninahitra ilay avo indrindra ny aiavava ilay tsara indrindra ny Andriamanitra rehetra dia any amin'ny avo indrindra dia any amin'ny lanitry ny ankofo eo anatrehany ny ankofo eo anatrehany dia voninahitra izy ilay tena Andriamanitra marina indrindra izy ilay tompony fahamasinana ary izy ilay tompony fiainana mandrakizay ny voninahitra izy ny ankofo eo anatrehany ny ankofo eo anatrehany mankalazany anarany ireo fa tsara ny voninahitra dada malala iavana samy miresaka aminy samy manambarany eo am-pony eo anatrehany ambara ho anazy tony eo anatin'ny fonao aza misy ateniny eo anatrehany intsony dia izany ny afaka mamonjy sy manafaka anao hiavanao anarany ayahosoa ilay zanany antsoy ilay anarany ambara ho aminy izy ata tadiavinao ka trao ao aminy fahamasinana fa izy ny tompony fahamasinana na izy mifandray aminy mifandray saminy atao izay hiavanana aminy hiavana amin'ny tsy toy ianao dia hiavanao anarany hiavana amin'ny tsy toy ianao hiavanao anarany antsoy izy dia variny ianao antsoy izy dia variny ianao antsoy izy dia variny ianao
Misy orage amin'ny zava-bory. Misy orage. Ny voninahitra iava. Ny voninahitra ny Andriamanitra tsara. Iavano anarany. Izy miankoho. Miankoho feonateny. Miankoho feonateny. Miankoho fenao eo anateny. Miankoho fadaony aby tokantrano. Miankoho fadaony na iza mandreny. Na iza mahery. Miankoho fadaony. Miankoho feonaten'ilay tompony fanahinao. Miankoho feonaten'ilay nampisy ainanao. Miankoho feonaten'ilay nampamisy ny tanana sy tongotra anao. Miankoho feonaten'ilay nampamisy ny vatana anao. Miankoho feonaten'ilay nampisy aina ny tenanao. Miankoho feonateny fa izy ilay mahafaty ary izy ihany koa ilay mamelona. Izy avokoa no manao an'izany. Miankoho feonateny. Miankoho feonateny ianao. Ny voninahitra izy. Miankoho feonateny ianao. Antsoa ianarana. Iavano anarana. Izy ilay Andriamanitra maro. Izy Andriamanitra tsara indrindra. Iavano anarana. Miankoho feonateny.
misaora azy samia misaotra azy aoko fantatrao fa tsara izy aoko fantatrao fa izy ny famaly vavaka aoko fantatrao fa izy ilay tena maro izy ilay Andriamanitra tsy tia fahotana mankahala ny fahotana ary tena halany zany Andriamanitra tsara izy tsy misy tsara ohatra anazy sady tio fa izy iry ihany no mahay mamonjy anao izy iry ihany no mahay manafaka anao izy iry ihany no mahay manafitra anao sady tio fa izy ilay tsara indrindra no voninahitra izy asandrato ny anarany ankalaza ao mivavanao izy iarao any amin'ny lalana rehetra izay ilaina ho any izy ataovy ao am-ponao ny anarany asaty mpamonjy izy ny fanahy ataovy anatin'ny sainao ny anarany fa izy ny tompon'ny fahefana lehibe izy ny mahay manafoana nefa misy ary izy ny mahay manafoana zavatra miseho mahevy tamihevitra ny hoe tsisy maharava izy mahay manafoana an'ireny ary izy kosa mahay mampamisy sy rehetra mbola tsy misy ary ny zavatra eritreretinao tsy hoitsy azy hainy mampamisy azy ary ny zavatra eritreretiny sainao hoe ahoana ny tanteraka an'izany izy ny mahay manao an'izany izy ny mahay mampamisy an'izany ary izy ny mahay mantanteraka an'izany ny anarany iavano anarany iaiava ny voninahitra izy kalazao ny anarany ireo fa tsara izy ny voninahitra izy fa tsara tsy misy tsara ohatra anazy antso izy dia ho tonga eo akaikinao antso izy dia ho tonga eo anilanao tsy misy tsara fa tsy avana izy ny Andriamanitra tsara indrindra izy rero ny Andriamanitra mpisandoka daholo ny akoatra anazy ary tena mpametaka sy mpamony ny akoatra anazy fa izy ilay tsara indrindra iavao mienoa izay rehetra miantso anao jereo izay rehetra mitady anao enoa izay rehetra miorakoraka mitady anao jereo izy dado ampizy rehetra dado enoa izay rehetra antsoantso ny mitady anao valo ivavaka izay rehetra miantso anao aza tao lavitra intsony ianao teo akaiky izay miantso anao eo anilana izay rehetra mitsatsaka anao eo akaiky izay rehetra maniry ny toetra eo akaikinao miavao dada malalako eno ny fangatahany tsiray avy indrindra fa ny fitiavana iaraka aminao ny fitiavana tena eo akaikinao tsy ataonao tsinotsinona intsony hoe dado dada malalako iapa nienoa mandrakami hotahinao ny izy rehetra miantso ny anaranao hotahinao ny izy rehetra mitady anao ary valy izy rehetra fangatanana nalefa taminao fangatana natao teo anatrianao dado voninahitra anao mandrakizay tsotra dada malala tsotra dada malala tsotra dada iaiava amen.
atolotra anao indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ny raha mipitso zoma fa 3 volana oktobra 2024. Amin'ny ankapobeny ny tapa maraina dia ifandimbiasan'ny raona sy masoandro amin'ny faritra maro. Ny tapany hariva kosa indray dia anoram-baratra amin'ny faritra maro ito amin'ny nosy. Andeha raharantsika ny Antsipiriana izay. Anorana tandrifin-drahona ny amin'ny ilany atsinanana iny, ny ilana faratra atsinanana ary ny ilana antsimo atsinanana. Ifandimbiasan'ny raona sy masoandro ny avoatany iny ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Iorombe ary ny faritra Nosy. Ibalika kosa angiampy masoandro amin'ny faritra Sisy. Ny tapany hariva kosa indray dia anoram-baratra ny amin'ny ilany faratra Nosy iny, ny ilany atsinanana ny any amin'ny faritra Mormania, Otmatsiatra, Iorombe, Anosy ary ny faritra Laotra Mangoro. Ifandimbiasan'ny raona sy masoandro ny any amin'ny faritra Iboeny, ny faritra Betsiboka, ny faritra Bongolava, ny faritra Analamanga, Itasy ary ny faritra Vakinakaratra. Ibalika kosa angiampy masoandro amin'ny faritra Sisy. Ny maripana kosa indray ny tapa-maraina dia manodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré Celsius ary manana maripana ambandrindra dia ny faritra Mormania sy Otmatsiatra satria dia 13 degré Celsius maripana ao aminy. Ny avoatany dia manodidina ny 13 hatramin'ny 18 degré Celsius. Ny tapany avaratry Nosy iny dia manodidina ny 20 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny tapany atsimo kosa indray dia 17 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny ilany andrefana dia 19 hatramin'ny 20 degré Celsius ary farany ilany atsinanana dia 17 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny tapany hariva kosa indray dia manodidina ny 5 degré Celsius maripana ambony indrindra izay hitantsika any amin'ny faritra Betsiboka iny. Ny avoatany dia manodidina ny 15 hatramin'ny 18 degré Celsius. Ny tapany atsimo Nosy dia 15 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny tapany avaratra kosa indray dia 30 hatramin'ny 1 degré Celsius. Ny ilany andrefana dia manodidina ny 1 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ary farany ilana atsinanana dia manodidina ny 19 hatramin'ny 17 degré Celsius. Dia izay indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro raha mipitso na raha anao teto amin'ny radio televisiona HFF. Manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray.
Yaoswa eya Yaoswa Yaoswa nuis Yaoswa nuta Isulu tenani Tungetu kasika Isilai pandres Isilai panda Mifuni na ini Siumeninya Yaoswa lay anarana tokana azahoana lay fanavotana ny ambasadeurany akao fantatro tsara fa zay dia zay mitoro ny hatsarana Yaoswa 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 eya Yaoswa Yaoswa nuis Yaoswa nuta isolo tenany tungetu kasika isilay pandres Isilai panda Mifuni na ini Siumeninya Faindru itindai Nenaran Yaoswa Na feni na fatsina turu No indru la savatu fehizuru Nenaran Yaoswa ine Misy anarana anakiray Na feni na faindru itindai Nenaran Yaoswa Na feni na fatsina turu Indru la savatu fehizuru Nenarany Yaoswa ine Tsy misy takonaka tsy uhite Tsy misy miafinaka tsy waseho Nenarany iny aloha efa tafite Navoaka teto ambohitra peto Ilay anarana hoe Yaoswa Efa nambarany mpaminany Kaizany tsy ufale Kaizany tsy uravu Mangalaza katumarsa Tsy misy takonaka tsy uhite Tsy misy miafinaka tsy waseho Nenarany iny aloha efa tafite Navoaka teto ambohitra peto Ilay anarana hoe Yaoswa Efa nambarany mpaminany Kaizany tsy ufale Kaizany tsy uravu Mangalaza katumarsa Anarana mitondra famonjena Nanavotrany hafa firenena Nenarany Yaoswa Nafeni na fatsina sehu Izay no laviny refariseu Nenarany Yaoswa ine Anarana mitondra famonjena Nanavotrany hafa firenena Nenarany Yaoswa Nafeni na fatsina sehu Izay no laviny refariseu Nenarany Yaoswa ine Tsy misy takonaka tsy uhite Tsy misy miafinaka tsy waseho Nenarany iny aloha efa tafite Navoaka
teto ambohitra peto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katimarisa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katimarisa Beni Yahosoa katimarisa miara mankalaza eo Katimarisa fetiny Yahosoa zatino anele daty Katimarisa zahay mankalaza tsy ho adino mandra maty takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katimarisa tsy misy takonaka tsy ho hite tsy misy miafinaka tsy ho aseho nianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ilay anarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katimarisa io lay fety Beni Yahosoa io lay fety be io lay fety be io lay fety Beni Yahosoa Yahosoa efa fantatro Yahosoa fefa-tsiafa miala itsony raha mandinika ny momba isireo zava-bitonao ka tsy hainy tsy saotry amilay fitiavanao ahiry ka sanatry tena sanatry ray iala fa hodory fantatro Yahosoa fefa-tsiafa miala itsony raha mandinika ny momba isireo zava-bitonao ka tsy hainy tsy saotry amilay fitiavanao ahiry ka sanatry tena sanatry ray iala fa hodory Yahosoa Yahosoa Dinunku mihitsire lai fitiavan
valinao ahy regny ka sanaty tena sanaty ray iala fa hodory matokisanao iaho soa fa tsy maintsy tonga hany zao mba ho valiny lera nalatsakao mba hoa ka tsy adinoko mihitsy re lay fitiavanao ahy re ka sanaty tena sanaty ray iala fa hodory iaho soa misaotra ny ambassadeuranao soa Sedia Elia nanomeny atsarana sy ny teny tena misaotra betsaka misaotra iaho soa misaotra misaotra ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava Yaoshua TV ery fitiavana fahamasinana
evitranefa izy afobe no miarao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao arobe ireo namo ifo andaony tany mevitry fa rehefa maty fonatreo ny alae iso evitranefa izy afobe no miarao zay vo tena manena mafy nefa tsisy azo atao ianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao yaosoa fianao mijaly ianao mitomany ianao manta misy fanantenany vaolano anao yaosoa efa elanany tanakofa ianao de tine bao ataony zanany malala nefianao de tine salonao be mody amizay fa ampizay ny adala ka iverina trano ny ray tolay zanakada Satrina vadikao fanay tsy misy mampifatotra itso aminy nofo sy ny tany ny fifaliana ao anatiko ao miboboka tsy mety ho lany yaosoako fazavana mifiainako tena Vonandray ianao ka misaotra anao yaosoa faly ao miraira ny anaranao zarako aza nomenao faefana ho amiza tena tsonao ho anisany zanaky iray andro vilay fiainana mandraky izay Mananandre
misy ampiozongozona intsony fa ny anaranao Yahoshua velonao anatiko tapako ny alaliny fitiavanao ny aretanao ny kapoka sy riviry ho famonjenany fanaiko hapikambanay aminy dadaya yava Yahoshua fitiavana nafuinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako sarobity amoko Yahoshua ny fitiavana nafuinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako kaponyenao no satrohana tsilo nororana sy nesoina finangitrano nomenana maorano sotroina izany itiao Yahoshua narakana nao sikina hutumani fununao anao nisitraka sarobity amoko Yahoshua ny fitiavana nafuinao ny ainao famonjenay ilasaka ny ranao tao Kalvary ho famelana reo eloka vitako Yahoshua ity ny tenako atolotro anao raisoreka anjaka omeko
atolotra anao indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ny raha mipitso zoma fa 3 ny volana oktobra 2024. Amin'ny ankapobeny ny tapa maraina dia ifandimbiasan'ny raona sy masoandro amin'ny faritra maro. Ny tapany hariva kosa indray dia anoram-baratra amin'ny faritra maro ito amin'ny nosy. Andeha rahantsika ny Antsipiriana izay. Anorana tandrifin-drahona ny amin'ny ilany atsinanana iny, ny ilana faratra atsinanana ary ny ilana antsimo atsinanana. Ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ny avoatany iny ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Yorombe ary ny faritra Nosy. Ibalika kosa angapy masoandro amin'ny faritra Sisy. Ny tapany hariva kosa indray dia anoram-baratra ny amin'ny ilany faritra Nosy iny, ny ilany atsinanana ny any amin'ny faritra Mormani, Otmatsiatra, Yorombe, Anosy ary ny faritra Laotra Mangoro. Ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ny any amin'ny faritra Iboeny, ny faritra Betsiboka, ny faritra Bongolava, ny faritra Analamanga, Itasy ary ny faritra Vakinakaratra. Ibalika kosa angapy masoandro amin'ny faritra Sisy. Ny maripana kosa indray ny tapa-maraina dia manodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré Celsius ary manana maripana ambandrindra dia ny faritra Mormani sy Otmatsiatra satria dia 13 degré Celsius maripana ao aminy. Ny afoatany dia manodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny tapany avaratry Nosy iny dia manodidina ny 20 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ny tapany atsimo kosa indray dia 17 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny ilany andrefana dia 19 hatramin'ny 20 degré Celsius ary farany ilany atsinanana dia 17 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny tapany hariva kosa indray dia manodidina ny 5 degré Celsius maripana ambony indrindra izay hitantsika any amin'ny faritra Betsiboka iny. Ny afoatany dia manodidina ny 15 hatramin'ny 18 degré Celsius. Ny tapany atsimo Nosy dia 15 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny tapany avaratra kosa indray dia 30 hatramin'ny 1 degré Celsius. Ny ilany andrefana dia manodidina ny 1 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ary farany ilany atsinanana dia manodidina ny 19 hatramin'ny 17 degré Celsius. Dia izay indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro raha mipitso na raha anao teto amin'ny radio televiziona HFF. Manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. RTV HFF manolotra ho anao ny vaovao maneran-tany. Fito amby dimampolo amin'ny 106 dia higadona ilay fotoana lehibe 7 Marsa taona 2024. Fotoana ahafahana manao batisa farany eto Madagasikara ho an'ireo malagasy izay mbola te hamonjy ny fanahy ka anantona ny fanjakany Aoshwa ataony ambasadorany Aoshwa Ziadia Elia Batisa. Mandeha ny fotoana, mandeha ny ora, mandeha ny sekondra. Asakasakao mbola hianahanany ihany satria raha maty amin'izao ianao kanefa tsy vita batisa dia tsaroa fa mivantana avy hatrany any amin'ny elo ary any mandrakizay. Mbola tsy mitsahatra koa anefa ny ambasadorany Aoshwa manapirofo hatrany ny famarinana izay natongavany dia amin'ny fantanterahany teny rehetra. Hitantsika izany ao anatin'ny fampalalam-baovao maneran-tany eto amin'ny RTV HFF, eo ihany koa ny filazana ny loza anjony tany sy ny tsy fahita. Anjaranao ary no mieritreritra na mbola hitsangana ho mpanohitra ny fanjakany Aoshwa ka ho mpanota mandrakizay hitsipy any amin'ny elo na anapa-kevitra hamonjy ny fanahinao ka anantona ilay mpamorona anao amin'ny alalan'ny ambasadorany Aoshwa Ziadia Elia. Tamin'ity androany alakamisy ity dia niato ny tolona izay nataondreo Zanjada sy ny malagasy mpitolona rehetra. Niverina tamin'olono ny fifamoivoizana teny Analakely, Behoririka, Ambohijatovo, Antaninandro, Ankadifotsy, Anosy sy ny manodidina.
Nisokatra ihany koa ny ankamaroan'ireo fivarotana fa maro ireo magazin lehibe no mbola tsy sananokatra ny varavarany ngeza fa mbola natanila ihany izany ho fiomanana ny amin'ny mety misy fikorontanana tampoka ary ho famelona trano. Na inona feo ihany koa ny hoe saika hidina an-dalambe ny olona pomba ny fitondrana ka teny Antsonjombe no saika ny fanaovan'izy ireo fotoana nefa tsy nisy akory izay hetsika izay. Tsy mbola fantatra mazava moa ny antony, tsy hay na vokatry ny orana izay avy tamin'iny tapany maraina iny na ihany koa efa resy lahatra ireto farany fa vonona hiara-dia amin'ireo malagasy mpiara-mitolona mpiara-tanindrazana. Tamin'ity alakamisy ity ihany koa anefany namoaka fanambarana miaraka natao an-tsoratra ny masoivo maro eto amintsika dia ny masoivo Frantsa, Angleterre, Allemagne, Japon, Corée, délégation avy amin'ny vondrona Europeanina ary ny Suisse. Naneho ny alahelo ny amin'ny zava-mitranga feno herisetra eto Madagasikara izy ireo ka dia niantsony amin'ny fanajana ny lalàna sy ny zo fototra ary ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra. Ankoatr'izay dia saika nilamina ny faritra teto Antananarivo sy ny manodidina. Fa ny mpianatra teny Ankatso no efa hita ho niomana saika hiazo ny kianjana Ambohijatovo ny maraina teo saingy rehefa nahareny fanentanana sy ny antso izay nataon'ny ramatoa Clémence Rarniriny sy Faniry Alban Rakotosoa na i Baba ary Lili Rafaralahy tao amin'ny pejy Facebook ny amin'ny tsy fisiany tolona aloha amin'ny tsy anio ity fa ahemitra rapitso dia nijanona indray ireto mpianatra. Fa ny maraina teo ihany koa dia ny famonakanto rehetra ny maraina ary namoaka fanambarana mitodika amin'ny fitondram-panjakana. I Teo Rakotovao no mpitondra teny ny mpanakanto tamin'izany no enonareo ny ranay hatramin'izay ary amin'ity indray mitoraka ity dia inonay fa mbola enonareo ny fangatahanay. Noho izany dia angataka lalana amin'ny filoham-pirenena izahay hanomezana anay any Ambohijatovo sy ny kianjany 13 Mey ahafahanay maneho hevitra hoy ny fanambarany reto mpanakanto. Nanao fanambarana ihany koa zareo avy ao amin'ny Tiko Madagasikara ary nilaza fa hijoro anatevina sy hanamafy ny tolona ny antoko Tiko Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka Randriamasinoro Rino. Hidina hiaraka amin'ireo efeny akanjo izy ireo Rampitso Zoma, ny antsony mpiara-mikatroka rehetra ao amin'ny time izy ireo ary ihany koa ny vovonana Fraisakina. Nantsoiny hiakatra eto Antananarivo avokoa ireo mpikambany time any amin'ny distrika manodidina. Tsy mijanona ho izy raha tsy tratra ny tanjona. Nilaza ihany koa izy telo mianadahy tsy manaiky lembenana ary Clémence Rarnirina no nitondra ny teny. Araka ny efa nampanantenaina tamintsika ho izy dia toy izao ny fandaminana no tapahany Gen Z, ny mpianatra, ny influenceur, ny mpanakanto, ny syndicat sy ny tsy manaiky lembenana ho fanohizana ny tolona rapitso fa 3 volana Oktobra 2024 amin'ny 1 eny Ambohijatovo. Voalohany dia rodobe no atao. Ny Gen Z, ny influenceur, ny mpanakanto, ny mpianatra dia miainga amin'ny toerana efa nahazatra eny Behoririka, Antananandro, Ankatso, Ambatonakanga ary Soarano. Ny syndicat rehetra kosa dia ny Antanimbarinandriana no mifampitaona ianareo fikambanana, antoko sy ny vondrona politika samihafa izay manohana ny tolona kosa araka ny fandaminana. Nanamafy moa ity farany fa tsy mijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona dia ny fametraha-pelana ny Andry Rajoelina sy ireo mpamotry firenena sy ny mpamono ny mpiray tanindrazana. Araka ny efa nampanantenaina tamintsika dia toy izao ny fandaminana notapahanay: Gen Z, mpianatra, influenceur, mpanakanto, syndicat, tsy manaiky lembenana ho fanohizana ny tolona Rampitso Zoma 3 Oktobra 2024 amin'ny 12 eny Ambohijatovo. Voalohany dia rodobe no ataontsika ka ny Gen Z, ny influenceur, ny mpanakanto, ny mpianatra dia miainga amin'ny toerana efa nahazatra eny Behoririka, Antananandro, Ankatso, Ambatonakanga ary Soarano. Ny syndicat rehetra dia eny Antanimbarinandriana no mifampitaona. Ianareo fikambanana, antoko sy vondrona politika samihafa
izay manohana ny tolona kosa araka ny fandaminana dia hoaniny avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany arivony mamo imeritsy atosika alakamisy feno arivo votovorona apita tafika sy ny manodidina dia eo amin'ny rond-point Anosy Zato no fotoana. Ho an'ny États-Unis sy ny manodidina rehetra dia eo amin'ny rond-point Apasika no fotoana. Ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra Mahitsy, Anosiala, Ambohidratrimo, Talatamaty, Ivato, Ambohibao, Ambotry-Manjaka, Laniera, Ambatolampy tsy Mahafotsy, Ambohimanarina dia eo amin'ny rond-point Akazomanga no fotoana. Ho an'ny Avaradrano sy ny manodidina Anjozorobe, Mangamila, Ambohitrolo Mahitsy, Talatany Volonondry, Ambohidrabiby, Ambohimangarova, Anosy Avaratra, Sabotsinamehana, Akadikely Lafy, Ambohitrarahaba, Anala Mahitsy dia eo amin'ny rond-point Andranobevava no fotoana. Ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa Manjakandrina, Ambanitsena, Anjeva, Ambomalaza, Ambomangakely, Mahazo, Ankadidramamy dia eo amin'ny rond-point Ampasapito no fotoana. Ho an'ny amin'ny lalam-pirenena ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahafito Ambatofotsy, Amboanjobe, Bongatsara, Anjomakely, Iavoloha, Andoranfotsy, Tanjombato, Alasora dia eo amin'ny rond-point Anosy no fotoana. Ho antsika eny amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra dia ho avy ny toromarika avy amin'ireo solombavam-bahoaka. Ho antsika any amin'ny faritra sy distrika rehetra dia tazony hatrany ny fandaminana nampahombon'ny tolona efa nataonareo hatramin'izay mandra-piandry ny fandaminana vaovao amin'ny fametrahana ny komity mpandrindran'ny tolona na ny KMT. Ho an'ny diaspora maneran-tany dia malalaka amin'ny fandaminana amin'ny fanohizana ny tolona ianareo ho fiarah-mientana amin'ny aty an-tanindrazana. Tsy mijalona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona mametra-pialana Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena ary ireo mpamono ny mpiray-tanindrazana. Hita amin'izany ary fa ho mafana indray ny toedrara misy eto amin'ny firenena ho an'ny tolona Rapitso Zuma fahatelo ny volana Oktobra 2024 amin'ny 1 eny Ambohijatovo. Eo ihany koa no ahitana ireo mpitandron'ny filaminana eto an-drenivohitra na hiaro ny vahoaka sy ny fananana na mbola hanao fiofanana sy andrana amin'ny fitofirana an'ireto vahoaka indray izay mbola tsy fantatra hatreto hoe miofana amin'ny ady ho amin'inona ireto mpitandro filaminana ireto. Raha ho any amin'ny faritany kosa indray, mbola nitohy hatramin'ny androany ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpianatry ny oniversite tao Barika 5 sy ny tanora Jeanne Z ary nampindreo vahoaka maro tany Tamatavy izay namaly ny antson'ireo tanora ka ny amaro ny mpanao fihetsiketsehana. Ny fanome fotoana teo amin'ny stadium Barika 5 izy ireo, avy eo nanapa-kevitra handeha eny amin'ny rond-point Mangarivotra saingy nisy ny sakana izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana rehefa tonga teny. Nisy kosa nefa ny fifampiresahana teo amin'ny Rotontsy ary teny lamina ny mpitandro ny filaminana ka navelana n'izy ireo nandeha ireto mpitolona. Teo amin'ny rond-point Mangarivotra no nanao fihetsiketsehana ireto farany ka tapaka tanteraka ny lalana andeha ho an'ny Mangarano mihazo ny RN2. Tonga namaly ny antson'reto tanora rehetra ihany koa ny sénateur de Madagascar, Madame Sidonie sy Maître Arnaud Mpisolopivava. Misy ny lahateny nataon'izy ireo ka nitany sainy Madame le sénateur ireo velirano 13 tsy tanteraka izay nampanantenainy ny filoha Andry Rajoelina. Fa i Maître Arnaud kosa misaotra ny mpianatra sy ny tanora izay nanao ny tolona ary nitsindriany tao anatin'izany ihany koa fa ny tanjona dia tsy maintsy miala ny filoha Andry Rajoelina ary isy ny stratégie mafimafy kokoa izy Rapitso fa tsy hijanona intsony raha tsy tratra ny tanjona.
Dia tamin'ny 3:20 minitra no nifarana ny fihetsiketsehana ka niverina nakany amin'ny oniversite Barika Dimy ireo mpianatra ary noto kosa ireo vahoaka namaly ny antson'izy ireo. Ary taorian'izay dia nisokatra indray ny lalana fa rapitra izany ny fotoana. Raha nikasa ny hiazo ny kianjany mahery fo kosa ny mpianatry ny oniversite Mahajanga tamin'ity androany ity. Tamin'ny 1:30 moa no niainga izy ireo ary niova lalana tsy toy ny mahazatra fa nandeha amin'ny lalany mazava hoilina. Mbola tsy lasa ny ohatran'ny 1 kilometatra sasany akory anefa, izany hoe tonga tao amin'ny CEG Tsararano dia efa nisy ny barrage na ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Nanazava moa ireto mpianatra fa andeha ho any amin'ny kianjany mahery fo izy ireo, saingy nosakana an'ireto farany ary tsy nanaiky mihitsy ny mpitandro ny filaminana. Tetsy ankilany koa ireo mpianatra tsy nanaiky ary nofitahan'ny mpitandro ny filaminana izy ireo hoe andana aloha ianareo mifampidinika tsara. Ka raha vao iny ifampiresaka iny ny mpianatra avy hatrany dia notsifirin'ireto mpitandro filaminana ny bomba mandatsa-dranomaso na ny lacrymogène. Namaly tamin'ny tora-bato ihany koa ireto mpianatra no sady niazakazaka niverina tany amin'ny oniversite, saingy noenjehana sy narahan'ireto mpitandro filaminana hatrany tamin'ny tifitra lacrymogène na ny bomba mandatsa-dranomaso. Avy eo nilaza ny mpianatra fa voamay mitohy ny tolona ary voamaika mafy hatrany, mandra-pivaly ny fitakian'izy ireo ny amin'ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina. Kanefa raha mbola teo ampiresahana tamin'ny mpanao gazety ny mpianatra dia mbola notsifirin'ny mpitandro ny filaminana indray tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso na ny lacrymogène ihany, ka dia lasa niditra tany anaty oniversite ireto mpianatra. Amin'ny ankapobeny dia nizotra ampilaminana ny fitolomana sy ny hetsika tany amin'ny faritra Diego Antsiranana iny, satria tsy nisy ny sakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana fa kosa ny savalalana teny aloha trany ny mpitandro ny filaminana. Vahoaka marobe tsy tambo isaina no tonga nanotrina ny tolona izay nataon'ireto mpianatry ny oniversite ireto ary niantso hatrany ny vahoaka rehetra ny mpianatry ny oniversite mba tsy hijanona intsony amin'ny tolona mandra-pahafaly ny fitakiana izay natao dia ny amin'ny fialan'ny Andry Rajoelina izany. Niantso ihany koa ireto mpianatry ny oniversite ireto mba tsy ho izy irery intsony no hanao ny tolona amin'izao fotoana izao fa miantso ny vahoaka any an-tokantrano rehetra amin'ny faritra Diego manontolo moa izy ireo tao anatin'ny hetsika izay nataony.
Tamin'ity androany ity ary dia nitetina nodidina ny tanànany Diego ireto mpianatry ny oniversite arahana vahoaka marobe ireto. Nanamafy izy ireo fa tsy hijanona amin'ny tolona ary vao mainka ampitombo hatrany ny herin'ny tolona mandra-pahazahoana ny valiny fitakiana izay natao. Nivoaka tamin'ny fanginany ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara teo aloha Rasimanana Paulbert na Hirosy. Mikasika ny hetsiky ny mpanakanto dia nanambara izy fa manaraka izay tapaky ny be sy ny maro sy izay lamina apetraky ny namana. Mikasika ny filaminam-bahoaka kosa dia niantso ny miaramila Hirosy noho ny fisian'ny milisy mitapy-ediny izay tafiditra amin'izao tolom-bahoaka izao hiatrany izy ary no amafisiny fa efa nandeha tamin'ny RFI izany vaovao izany. Rehary fa atao vazany lehibe andreo milisy mitapy-ediny ireo izy ka iantsony ny miaramila andray ny andraikiny hiaro ny firenena malagasy. Manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia voaraiko ny antsoantso nareo zandy manao fihetsiketsehana manerana ny nosy. Voaraiko ihany koa ny antsoantso ny artista rehetra izay mivory amin'izao fotoana izao ary voaraiko ny antso ny syndika. Ny tenako manokana dia manohana an'izay tapaky ny be sy ny maro. Raha tsy toerana raha hitarika na inona fa fantatrareo tsara ny fomba fieritreretako izay tapaky ny be sy ny maro ao amin'ny 15 kanto nareo artista rehetra zandry zoky dia manaraka n'izay fanapahan-kevitra sy fangatanareo ny tenako. Ty kosa dia mandeha manokana aminareo miaramila. Fantatrareo tsara fa nivoaka tamin'ny RFI vao maly sy androany fa misy milisy mitapy-edina izay tsy amin'ny fanjakana tafiditra ao anatin'ity raharaha ty ary milisy faran'izay matanjaka araka ny filazan'ny mpanao gazety vahiny azy. Miangavy anareo zahay miantso vonjy aminareo zahay mba hijery akaiky sy andray andraikitra satria anareo tandroka avy ny vozona ary efa miditra amina zavatra maloto hidirana firenena hafa ohatr'izany satria maheno zay fa atao vazany lehibe andreo milisy ireo misy ihany koa moa reto jilamboty kely avy eto amin'ny 4e arrondissement reto reo ndray efa fantatry ny olona ny toetrandreo, efa fantatry ny olona izy ireo tsy hiteniny anarany izay fa miantso anareo miaramila mba andray andraikitra hiaro ny firenena, hiaro anreto ankizy manao manifestation reto fa tsy mety le fampiasa tanana sy mifamono ary tsy mety le misy olona vahiny miditra ao anatin'izao zavatra mitranga zao dia manantena anareo andamina ny firenena misaoradako. Ny solotena ambony eo anivon'ny vondrona Eropeanina Kadrakalas nandritra ny filan-kevitra Eropeanina tsy ara-potoana izay nitanterahana tao Copenhague ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 dia nandefa afatra mazava fa tsy maintsy manamafy ny fiara-miasa mahakasika sy ny fanohanana ny Ukraine niady ary efa mamolavola ihany koa ireo paikady rehetra ahafahana manery an'i Rosia andohonitra vokatry ny fandravana nataony tamin'ireo tanàna maro tao Ukraine. Na izany aza dia niaiky ity diplomaty ambony ity ao amin'ny vondrona Eropeanina fa tsy mbola ny fibediana Ukrainianina hoy Volodymyr Zelensky tao amin'ny tambazotra X ka ny fiara-miasany amin'ireo firenena mpiaradia aminy no heveriny hahatanteraka izany. Nandritra ny fivoriana ny rahany tamin'ny staff ara-teknôlôjiany dia nampivony ny tompon'andraikitra ambony amin'ny sehatry ny fitaovam-piadiana i Zelensky izay nahitana ny ministeran'ny fiarovana sy ny mpanamboatra an'ireo fitaovana ireo mba ahitana ny lesoka mety hanakatsakana ny famokarana be dia be.
Mbola maharaka tsara amin'ny famokarana fitaovam-piadiana ny orinasantsika ho izy ary mamokatra lavitra mihoatra ny filantsika fa ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana miampireo avy amin'ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena dia atokana ho lahara-pahamehana ho an'ireo orinasa afaka manome fitaovana azo antoka sy aingana. Marihana fa ao anatin'izany rehetra izany dia mandray anjara amin'ny fanazara-teny ara-miaramila miaraka amin'ny Danemark i Ukraine. Atao ao Danemark ny fanazara-teny amin'ny ady amin'ny drone antsoina hoe Wings of Defense. Mandray anjara amin'io ny teknisiana ukrainiana. Vao maika mampitombo ny ororo amin'ny firenena Eoropeanina sy ny OTAN ny fahavitan'ny Rosia tombona radara lehibe ao Kaliningrad. Eo anelanelan'ny Lituania sy Pôlôna no misy azy io. Misambotra sy manakana balafomanga no tena asany. Efa nampitandrina mikasika ny fisiana tombona radara ao Kaliningrad io ny mpitondra fanjakana tandrefana satria ampitombo ny risika vaovao ara-miaramila ao amin'ny faritra Baltika ny fisiany. Tena ngeza loatra ilay tambazotra ao Kaliningrad. Mampita afatra amin'ny tandrefana ilay izy ary vao maika mampiseho amin'ny fomba rehetra fa matanjaka i Moscou hoy voarakitra ao anatin'ny tatitra iray. Mampiororo mivantana ny firenena manodidina ny fisian'ny tombona radara ao Kaliningrad ka nahatonga ny Pôlôna sy ny firenena Balta hanamafy ny fiarovan-tenany. Voatery hamerina hijery ny strategia iray manontolo ao Eropa Atsinanana ny OTAN mba hanoherana ny fisandratan'ny Rosia. Manam-pahaizana maro mikasika ny lafin'ny fitsikilovana no nanambara fa tena mbola tsy nesintoa azy teo amin'ny lafin'ny ara-tafika atao Rosia ity radara ity. Tena strategiaka tsy misy mpanana ny fisiany. Mahakasika ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao, ny indostria ny tafika Ukrainiana dia misedra sakasakana lehibe noho ny tsy fampian'ny famatsim-bola mahakasika ny fanirian'izy ireo. Hamokatra fahobeny balafomanga Flamengo mahatakadavitra izay heverina fa mety hanova ny fisotry ny ady. Araka ny tatitra navoaka ny Wall Street Journal dia fantatra izao fa tsy ampy mihitsy ny loharanom-bola hamokarana ny balafomanga Flamengo mahatakadavitra. Ity balafomanga Ukrainiana vaovao ity izay mahatakatra hatramin'ny halavirana 3,000 kilometatra noho izany dia mihevitra izany ho tena fahombiazana i Kiev. Ny Flamengo Ukrainiana izay voalaza ankehitriny fa isan'ireo fitaovam-piadiana raitra dia raitra dia andraikitry ny industrian'ny tafika ny famokarana azy betsaka saingy noho ny tsy fampian'ny fanohanana ara-bola dia misedra olana ny fanatanterahana izany. Araka ny viana napetraky ny gouvernement Ukrainiana mialohan'ny faran'ny taona 2022 dia tokony hanana tahirim-balafomanga Flamengo miisa 200 izy ireo. Saingy nilaza ny manam-pahaizana sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiarovana ankehitriny fa tsy ho tratra ireo tanjona ireo noho ny tsy fampian'ny famatsim-bola. Nandritra ny fivorian'ny filan-kevitra Eoropeanina tsy ara-potoana natao tao Copenhague ny voalohan'ny volana Oktobra 2022. Manoloana ny firotsahan'ny Ukraine ho kambana amin'ny vondrona Eoropeanina dia nolava ny Praiministra Hongrois Viktor Orban izany ary no amafisiny fa i Hongria no hany firenena mpikambana ao amin'ny vondrona Eoropeanina manohitra hatramin'ny farany ny fidiran'ny Ukraine ho isam-pikambana ao anatin'ity vondrona ity. Na dia eo aza ny fanerena avy amin'ireo mpitarika Eoropeanina maro sy avy amin'ny filoha Amerikana Donald Trump dia nilaza i Orban fa tsy fanapahan-kevitro manokana izany fa hevitry ny vahoaka Hongrois vokatry ny fitsapahakevim-bahoaka natao. Ny vahoaka Hongrois dia mandahy ary mitsipaka tanteraka ny fidiran'ny Ukraine ho mpikambana eo anivon'ny vondrona Eoropeanina. Ary nambarany fa firenena demokratika i Hongria izay afaka manapa-kevitra mivantana momba an'ireo olana lehibe toy ny olan'ny fifindra-monina sy ny fanitarana ny vondrona. Noho izany dia nisafidy ny hanohitra izany fidiran'ny Ukraine ao amin'ny vondrona Eoropeanina izany i Hongria ary fanapahan-kevitry ny vahoaka mivantana izany hoy Orban.
Na izany aza dia laza ny Praiministra Orban fa tsy mandany fisian'ny fiara-miasa strategjika amin'ny Ukraine izy. Azo atao tsara izany ho izy fa ny fandraisana ny Ukraine ho mpikambana amin'ny vondrony Eoropeanina kosa dia tsy ekeny ary lavy ny Hongrie hatramin'ny farany. Ny fanambarany Orban dia manasongadina ny tsy fitovi-kevitra eo amin'ny samy mpikambana mahakasika ny politika ny fanitarana ny vondrona. Mahakasika ny zava-misy momba ny fitantanana ny firenena mikambana nandritra ny valan-dresaka nataony ampanao gazety tao New York taorian'ny fivoriana faha-valopolo izay nitanterahan'ny firenena mikambana. Ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana Sergei Lavrov dia nanakihana mafy ny rafitra hitantanana ny firenena mikambana amin'izao fotoana izao izay nofaritany fa lasa sehatra fanjakazakany tandrefana. Noho izany dia mitaky ny fanovana ny fotony ny rafitra misy eo anivon'ny tsy fikambanana iraisam-pirenena ity ny Federasiona Rosiana. Amin'izao fotoana izao Lavrov ireo toerana manan-danja rehetra eo anivon'ny firenena mikambana dia bodon'ireo firenena tandrefana avokoa. Ohatra amin'izany ny ambaratonga mpahefana ao amin'ny sekretariat jeneralin'ny firenena mikambana dia ireo firenena ao amin'ny OTAN avokoa no mitana azy. Torak'izany koa ireo lehibe ny sampadraramy andraikitra ny raharaha politika, ny hetsika fandriampahalemana, ny fandridrana ny maha olona ary ny sehatry ny fiarovana dia samy avy amin'ny firenena OTAN avokoa no mitantana azy. Manoloana izany rehetra izany dia laza i Lavrov fa takian'ny Rosia ny fanovana ny fotony ny rafitra hitantanana ny firenena mikambana amin'izao fotoana izao. Tena tsy mety ho izy ny mahita fa misy tsy fifandanjana eo anivon'ny tsy fikambanana iraisam-pirenena ity, noho izany dia ilaina ny fanaovozana izany. Nandritra ny fihaonana ny tampony tsy ara-potoana ny totosain'ny filan-kevitry ny vondrona Eoropeanina tao Copenhague ny voalohan'ny volana Oktobra 2022, ny filoha Frantsay Emmanuel Macron dia nanoro-tsoritra fanamby roa lehibe ho an'ny Eropa. Ny fanamafisana ny sehatry ny fiarovana manoloana ny Rosia ary ny fanamafisana ny fiara-miasa maneran-tany. No amafisiny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa tsy tokony ho voafetra eo anivon'ny OTAN ihany ny fandaharam-potoana ny vondrona Eoropeanina fa tokony hanitatra ny fiara-miasa amin'ireo sehatra iraisam-pirenena maro ihany koa. Voakasika izany ny tokony hanokafana ny fiara-miasa amin'ny ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, sy ireo firenena Afrikana sy ny Amerika Latina ary amin'ireo firenena mivondrona ao amin'ny CPTPP. Nandritra izany dia nanamafy Macron fa tombony ho an'ny OTAN noho ny habetsahan'ny filana strategjika ny fanatanterahana izany. Nasongadiny ihany koa ny anjara asa lehibe ananan'ny vondrona politika Eoropeanina izay mampivondrona ireo firenena avy any Royaume-Uni ka hatramin'ny Turquie. Amin'ny fandrindrana ny hetsika momba ny fiarovana, ny ady amin'ny fampiroroana ary ny ady amin'ny fandranana zava-mahadomelina. Raha andresaka momba ny olana mahakasika ny fiarovana ny filoha Macron dia nanamafy izy fa tena ilaina ny mamolavola rafitra vaovao mba ahafahana misoroka sy miatrika ny fandrahonana moderna. No amafisiny fa ny fandrahonana hybride vao haingana teo izay mifandray amin'ny paikady Rosia dia mitaky fiara-miasa lehibe ho an'ny fiarovana Eoropeanina. Namoaka fampitandremana entitra ihany koa i Macron mahakasika ny fisian'ireo sambo matoto Rosiana marobe izay tombalana ho eninjato ka hatramin'ny 1000 eo miasa hivelan'ny lalàna iraisam-pirenena, indrindra amin'ny fandranana solika tsy ara-dalàna. Izy ireo hoy ny filoha Frantsay no mamatsy betsaka indrindra ny vola ilain'ny tafika Rosiana amin'ny fiatrihana ny ady ao Ukraine. Noho izany dia manentana ny vondrona Eoropeanina i Macron mba ampidirina ireo sambo matoto Rosiana ireo ho lasibatry ny fonosan-tsazy vaovao izay omena ny Rosia. Mahakasika ny drafitra fampitsaharana ny ady ao Gaza, natolotry ny filoha Amerikana Donald Trump dia mitsipaka izany ny Hamas ary mitaky ny anaovana fanovana lehibe mahakasika ireo andinindininy voarakitra ao.
Ny Hamas dia nandinika momba ny torohevitra États-Unis tao anatin'ny 2 andro ary koa niaraka tamin'ireo antoko palestiniana mpiaradia aminy. Nolavin'ny ankamaroan'ny akolafy ireo andininy voalaza ao amin'ny drafitra izay nambaran'izy ireo fa nivolavolaina niaraka tamin'ny Israel izay mikendry hanapotika ny fototry ny tanjona palestiniana. Ankoatr'izay dia mitaky ny fanazavana bebe kokoa momba ny fampitsaharana tanteraka ny ady ny Hamas ary mitaky ny antoka iraisam-pirenena hisorohana ny fiverenan'ny fanafiana indray sy ny fandaharam-potoana mazava amin'ny fialan'ny tafika Israeliana ao amin'ny lemaky Gaza. Mahakasika ny fanarenana ny Gaza kosa dia laza i Hamas fa tokony ho tantanan'ny vondrona palestiniana izany fa tsy ny filahan-kevitra iraisam-pirenena natsangan'i Donald Trump sy Tony Blair ankamehana. Marihana fa tsy mandany drafitra manontolo ny Hamas fa noho ireo teboka maromaro izay tsy mikendry afa-tsy ny tombotsoa an'i Israel ary fampanantenana manjavozavo sy lavitrezaka ho an'ny Palestina. Mihevitra ihany koa ny Hamas fa varavarana misokatra ho an'ny fanjanahantany vaovao sy fandravana ny vahaolana iraisam-pirenena amin'ny fitsanganana ifanjakana Palestiniana no anton'izany rehetrarehetra izany. Noho izany dia mitaky ny fanovana ireo andinidininy avy hatrany ny vondrona Hamas raha manana fahavononana ho amin'ny fampitsarana ady marina i Amerika. Manoloana ny fiakaran'ny disadisa maneran-tany amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra ny mampitombo ny fitaovam-piadiana ao aminy ny Federasiona Rosiana. Fantatra ary amin'izao fotoana izao fa miroso amin'ny famokarana ireo angidimby fanafiana ho an'ny tafika tapiadiana izy ireo. Araka ny filazan'i Andrei Bokunski, tale jeneralin'ny Consortium Russia Helicopters, dia ara-potoana ny famokarana azy ireo ary mifanandrify indrindra amin'ny vanim-potoana ilaina azy manoloana ny fianjanana radiopolitika maneran-tany ankehitriny. Ny famokarana dia tanterahina ao amin'ny orinasa Rostvertol ao Rostov-on-Don. Ity angidimby Rosiana ity dia tafiditra ao anatin'ny helikoptera 5 voalohany manana fahaiza-manao amin'ny fanafiana. Araka ny fepetra napetraka ireo manam-pahaizana amin'ny fampiasana angidimby amin'ny ady. Izy dia afaka mitondra balafomanga manohitra ny tanky, manana fahaiza-manao amin'ny fanoherana ireo fiara mifono vy ihany koa. Araka ny filaharana iraisam-pirenena, ny angidimby Mi-28NM Rosiana dia voasokajy ho tsara kokoa raha oharina amin'ny angidimby Amerikana Apache. Ny filoha Frantsay Emmanuel Macron tao anatin'ny fanambarana nataony mahakasika ny toe-draharaha iraisam-pirenena dia nilaza izy fa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fifanandrinana tanteraka amin'ny Rosia ny vondrona Eoropeana. Ary nanamafy izy fa tsy afaka mampiseho fahalemena na dia kely akory aza manoloana ny Rosia izy ireo. Ny vohitra izany nandritra ny fanambarana nataony Alarobia manoloana ny fivoriana tsy ara-potoana ny tanterahan'ny voameran'ny vondrona Eoropeana mahakasika ny lafin'ny fiarovana tao Copenhague. Ankoatr'izay, ny ministry ny fiarovana danois dia nanamafy fa amin'izao fotoana izao mandritra ny fivorian'ny mpitarika Eoropeana dia misy rafitra radara mazava tsara napetraka ao amin'ny seranam-piaramanidiny Copenhague ho fanaraha-maso izay mety ho zava-mitranga. Indrindra ny ahiahy momba ny mety hisian'ny drone Rosiana indray. Manoloana izany rehetra izany dia nanamafy ny filoha Macron fa handray andraikitra momba ny fiarovana ny habakabaka izy ireo ny vondrona Eoropeana. Koa manomboka izao izy dia tsy atao intsony ny mampiseho fahalemena manoloana ny Rosia. Araka ny fantatra dia mahakasika ny Rosia no atevitra ny hompanany fivorian'ireo mpitarika ny vondrona Eoropeana, indrindra ny amin'ny fomba hanomanana ny Eropa hiaro tena an'izay mety ho herisetra Rosiana amin'ny taona 2020. Ho fanamafisana hatrany ny fiaraha-miasa ara-tafika eo amin'ny Rosia sy Korea Avaratra. Ny ministry ny fiarovana Rosiana sy Koreana dia niaraka nametraka fehezam-boninkazo teo amin'ny fahasahy-miaramila tsy fantatra anarana. Manakaiky ny lapam-panjakana Kremlin ao Moscou io ho mariky ny fanamafisana fifamatorana ara-miaramila eo amin'ny Moscou sy Pyongyang.
Nandritra ny lanonana izay ahitana taratry ny firaisan-kina eo amin'izy roa dia nroso tamin'ny fanatanterahana fivoriana avolenta mahakasika ny fitaovam-piadiana ny firenena roa-tonta. Manoloana izao toe-javatra izao moa dia maneho ny ahiainy ireo mpitarika tandrefana fa mety hiroso amin'ny fanohanana bebe kokoa ara-tafika ny Rosia i Korea Avaratra amin'ny ady mitohy ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fifanarahana famatsiana fitaovam-piadiana isan-karazany sy ny balafomanga ihany koa. Mianjandroa ny tady eo amin'ny Chine sy Rosia izay mandamafy ny hanomezana sazy an'i Iran sy ny firenena Eoropeanina izay nisisika mafy hamerenana ny sazy ho an'i Iran noho izy manohy ny fandarana asa nokleary. Nandefa taratasy ofisialy tany amin'ny firenena mikambana omaly alarobia ny masovon'ny Rosia Vasily Nebenzia miaso amin'ny ONU ary nilaza fa laviny ary tsy manan-kely ny sazy nomenan'ny Rosia. Nanamafy i Chine sy Rosia tamin'ny alalan'ity taratasy nalefa ity fa i Royaume-Uni, i France ary Allemagne dia nanakana ny fomba fiasa efa voafaritra tsara momba ny famahana disadisa. Ary noho ny fanjikana nataon'izy ireo manokana ny fifanarahana momba ny nokleary dia very-zo hanohana ny fepetra voarakotra ao anatin'izany fifanarahana izany izy ireo. Notohanan'ny Chine sy Rosia tanteraka io hevitra io, izay nilazan'ny mpitondra tenin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Rosianina fa ilay dingana rehetra hamerenana milonina ny sazy dia tsy nandaitra sady femorana amin'ny dingana diplomatika. Ary nambarany fa ny tena fototry ny krizy dia ny fialan'ny États-Unis tamin'ilay fifanarahana tany am-boalohany. Efa nambaran'ny Chine sy Rosia mialoha tamin'ny fanambarana iraisana tamin'ny Iran fa tsy hanaiky ny sazan'ny firenena mikambana talohan'ilay fifanarahana nokleary izy ireo raha toa ka averina manan-kely indray izany. Efa voalazan'ny ambasadorany Aoshoazy Adia Elia fa miara-dia amin'ny Rosia i Chine sy Iran ka raha misy manjoa an'i Iran dia rariny raha mitsanga ny Rosia miaro azy. Sambo iray antsoina hoe Boracay izay fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Pushpa no nosamboriny manam-pahefana frantsay satria nampisalasala ny fitondran-tenany, ny fanovany anarana sy ny sainam-pirenena ary nimety ho fifandraisany tamin'ny asa fitaterana drone tao amin'ny ranomasina Baltika. Ity sambo mpitondra solika ity izay anisan'ny flotte fantôme rosianina dia nosamborina rehefa teo amoron-dranomasina i Saint-Nazaire. Andro vitsy taorian'ny nandehanany teo akaikin'ny morontsirak'i Danemark. Omaly alarobia voalohan'ny volana oktobra dia mpikambana roa tao anatin'ny ekipany izay nilaza ny tenany ho kapiteny sy ny mpanampy azy no natao andromaso vonjomaika na garde à vue. Nosokafan'ny fampanohavana tao Brest ny fanadihadiana noho ny tsy fanomezana porofo manamarina ny zoam-pirenenan'ny sambo sy ny sainam-pirenena ary ny fandavana tsy hankatoa ny dito fampisamborana nomena azy. Antony maromaro no mety nandalovan'io sambo rosiana io tao amin'ny faritra-ranomasina frantsay. Ao ny miteny fa nanana olana teknika ny ekipage tao anatiny ka miandry famindrana entana tsokosoko avy amina sambo hafa. Ao kosa ny mametraka fa fanahiniana no nandalovany teo mba hitsapana ny famailoan'ny fitondrana frantsay sy eropeanina. Ity sambo mpitondra solika ity izay nanova anarana imbetsaka hatramin'ny elany tao amin'ny seranatsambo rosiana tao Primorsk tamin'ny 20 ny volana septambra lasa teo dia mijanona ao anatin'ny ranomasina iraisam-pirenena teo akaikin'ny faritra lehibe misy herinaratra avy amin'ny rivotra na ny parc éolien any ivelan'ny tanàna ny Saint-Nazaire. No halavaina ny fe-potoana garde ny Rosianina ireo araka ny nambaran'ny mpampanao lalàna ny Repoblika any Brest tamin'ity alakamisy ity.
mpilalao nananana izy azy teo amin'ny baolina kitra iraisam-pirenena i Dani Alves, teratany breziliana izy, lalao tao amin'ny FC Barcelone. Nandrafitra ny ekipa pirenena breziliana ihany koa izy ary anisan'ireo mpilalao mendrika. Voaroroy tamin'ny raharaha fanolanana tovovavy tao amin'ny diskoteka iray tao Barcelone i Dani Alves tamin'ny taona 2022. Nienjehana noho izany fampangana izany izy ka noelohan'ny fitsarana tamin'ny taona 2022 sazy efa taona sy tapany an-tranomaizina sy nandoa onitra 150,000 € tamin'ilay vehivavy naolana no nanomezana azy. Navita aza ny sasiny ka mivoaka ny fonja izy dia mbola mitaky sazy 5 taona anarahana maso azy ny tribonaly. Miampy sazy tsy fahazahoana manantona an'ilay vehivavy naolana mandritra ny 7 taona sy tapany. Niaro tena sy nandany fampangana azy hatrany Dani Alves tao anatrihan'ny mpitsara. Nampiakatra fitsarana ambony ny mpiaro azy ka nafahan'ny fitsarana ambony tao Barcelone izy tamin'ny volana Marsa teo. 14 volana no vitany Dani Alves tany am-ponja no sady mbola niampy fandoavana antom-bola na caution an-tapitrisany euro. Matetika no voaroroy amin'ny raharaha fanolanana ny mpilalao baolina malaza any ivelany. Misy ihany koa ny vehivavy sasany manararoatra ny lazan'izy ireo ka manao izay ahavo fandrika azy mba hahazoana vola be eo anatrihan'ny fitsarana. Mahazivana ao Senegal ny tazo mahery antsoina hoe fièvre de la vallée du Rift. Efa andro maromaro izao no nahitana ity valanaretina ity ka tsy mitsaha-mitombo ny olona marary sy maty. Azo avy amin'ny kaikitry ny moka ny aretina sy ny bibikely hafa efa mitondra ny tsimoka-aretina la vallée du Rift. Tao amin'ny tanànan'ny Saint-Louis manakaiky ny sisintany amin'ny Mauritanie dia nitombo hatrany ny voany. Tranga 2020 no efa voamarina, olona 7 no maty araka ny antotanisa ofisialy. Malay mafy ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fiparitahan'ny valanaretina tao aorian'ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny fahasalamana senegalais ny Dr Ibrahim sy izay nanao tombana mikasika ny toedrarà. Dia nanao antso fanairana avy hatrany izy fa tena efa miaratsy ny fiparitahan'ny valanaretina. Samba noho izy nisy olona 7 maty tao anatin'ny herinandro monja, voakasika daholo mihitsy ny distrika rehetra. Ireo fahafatesan'olona aingana ireo no manam-porofo fa tena mahery vaika ilay virus. Nampitandrina ny mponina mipetraka manamorona ny renina rano Nil ny mpitondra ny fanjakana ao Soudan fa mety hiteraka tondra-drano tampoka ny fiakaran'ny rano. Niakatra mantsy ny avon'ny renirano Nil nanomboka tamin'ny alahady ka atahorana hihoatra ny toha-drano. Atahorana ho tondraka ny fambolena amin'ny velaran-tany maro. Antony maromaro no heveriny fanjakana ao Soudan fa mahatonga ny fiakaran'ny renirano Nil. Eo aloha ny fitosahan'ny rano be loatra mandritra ny vanim-potoanan'ny rotsak'orana eo anelanelan'ny volana Jiona sy Oktobra. Fa ny tena ahiahin'ny mpitondra ao Soudan ho nampiakatra ny renirano Nil dia ny fahavitan'ny Ethiopia toha-drano mpamokatra herinaratra lehibe. Nilaza i Ethiopia fa hanampy any fiainan'ny havon'ny rano tonga hatrany Soudan ny fahavitan'ny barrage de la Renaissance. Kanefa tsy izany no nitranga fa vao maika niangona any Soudan ny rano. Olona 5,4 no voakasiky ny oram-be sy ny fiakaran'ny rano tao Soudan nanomboka tamin'ny volana Jiona hatramin'izao. Nietsika indray ny tany tao Filipina ny maraina teo, saingy tsy dia nahery vaika fa teo amin'ny Maldivy 4,8. Tao amin'ny 1,4 kilometatra ny alan'ny Bogo. Ao Visayas afovoany no fohy be ny androany tamin'ny 7:30 minitra maraina, ora any an-toerana. Mbola tsy fantatra ny alalana fa ny tsapa dia tsy niteraka fahasimban-javatra ny fihetsehana navokana. Mbola miady mafy amin'ny voka-dratsy ny fihetsehana ny refy 4/5 nitranga tamin'ny talata alina teo i Filipina amin'izao fotoana izao. Tafakatra 70 isan'ny olona maty ankehitriny ary marobe no maratra. Ny fianjeran'ny trano no tena nahafaty olona satria nosikirina tao ambany potika ny korotana ny ankabeazan'ny olona maty. May ny avony Omeran Leval
ao France. Tena nalaky nitatra ny afo sy ny setroka nandritra ny 2 andro. Noho izany dia netsehana avokoa ny fitaovana rehetra entina mamono afo toy ny fiaramanidina anankiroa mpitondra rano dia ny Pelican 33 sy ny Pelican 35. Efa nasaina nietsika ny ekipan-tanety mpamono afo fa tsy natosika ny afo eny amin'ny Avony ka izao nampiana fiaramanidina izao. Mahatratra 20 hektara ny velaran-tany eny amin'ny Avona ka sarotra idirana. Noho izany dia vahaolana malaky no niraisina nandefasana ny fiaramanidina. Ijery ny toerana rehetra aingan'ny afo izy ireo ahafahana mifehy ny fiparitahana. Olona 570 maty ny aretina sy ny anohanana. Fahoriana no entin'ny olona mipetraka amin'ny topo fandraisana mpisomponenana iray ao Soudan. Izay tsy tratra ny anohanana dia maty ny aretina ka olona 570 no maty tao anatin'ny 70 andro. Ny 770 dia ankizy latsaky ny 5 taona, ny 12 zokiolona. Mamely mafy ny mpisomponenana ny aretina ka miafara amin'ny fahafatesana. Mango fotsiny ny anohanana izay mamely mafy ny zaza. Tao Seine-et-Marne nahitana ovni teny amin'ny lanitra. Nambaran'ny mpanao gazety Book Lumière dans la nuit izay havanana amin'ny fitantarana mikasika ny ovni fa mitady vavolombelona afaka iresaka ny fahitana ovni teny amin'ny lanitry Seine-et-Marne tao France izy tamin'ny 15 ny volana septambra teo. Izany resaka izany dia tsy ho hita velively any anatin'ny gazety mpivoaka ao Seine-et-Marne mihitsy. Noho izany dia natsoina izay nahita ny fandalovan'io ovni io mba hiantso ny gazety Lumière dans la nuit mba ahafahana manao lahatsoratra momba izany ka ampahafantarina ny mpamaky ny zava-misy. Mety hanampy andry zareo ao amin'ny Lumière dans la nuit ihany koa ny famoahana ny sehatra hafa mikasika ny ufologie, ny zava-misy mitovitovy amin'ny tranga tao Seine-et-Marne. Eto moa dia manamafy ny fanambarana nataon'ny ambasadoriny Auchoise Yadia Elia fa ho baboina ny tany, ho babon'ireo extraterrestre ireo. Efa anisan'ny fambara hita izao satria efa manomboka miseho ireo ovni. Ovni miendrika piramide hita tao Texas. Zavatra hafahafa hoy ny olona tao Texas kanefa tsy inona fa ovni mahitsy mitovy endrika amin'ny piramide no hita teny amin'ny lanitra Texas. Omaly nahatratra teo amin'ny 2 minitra teo ny nahitana azy teo amin'ny lanitra. Nahita azy ny mponina tao Treton ary naka sary mihitsy toy ny piramide ny endriny. Tsy nisy feony na kely azy eny nandritra ny fijanonany teo amin'ny habakabaka fa mangina tanteraka. Mainty lehibe ny fahitana azy hoy ny anatry maso. Nataonay tafiditra ao anatin'ny loza manjony tany moa ny resaka ovni. Ny antony loza ho an'ny tany izany satria tonga anababon'ny tany ireo extraterrestre. Tonga indray hivady amin'ireo olombelona ary tonga indray ho lasa andriamanitry ny olombelona. Tonga ihany koa hibaiko ny olombelona mba hahatonga ny olona hifandona sy hiady amin'ny Yahoshua rehefa tonga ny fiaviany. Marina ny tenin'ny ambasadorany Yahoshua hoe ho baboina ny tany, ho baboina ny extraterrestre ny olombelona, efa io izy io. Zazavavy kely 2 taona sy 9 volana antsoina hoe Ariata Rashaka no lasa andriamanitra velona ivavahan'ny vahoaka nepalais manodidina ny 30 tapitrisa. Ny talata fa 30 ny volana septambra teo no notokanana ho lasa andriamanitra ity zazavavy kely ity. Izy no voafidy ho lasa Kumari ao Kathmandu. Ny Kumari na koa hoe andriamanibavy Virgine dia fisehoan'ny andriamanibavy anankiray ao anatin'ny vatana maha olombelona araka ny fomban-drazana Hindou sy Boudista. Faly dia faly ny rain'ny Ariata Rashaka nilaza fa omaly izy mbola zanako fa androany izy lasa andriamanitro. Ilay andriamanibavy antsoina hoe Taleju no maka endrika amin'ny olombelona, maka ny endrika mahavehivavy azy araka ny fanazavany. Ny endrika mbola mahazazavavy tsy miala saka anazy no raisina. Misy Kumari 70 ao Nepal ka iray amin'ireny ity fomba ao Kathmandu ity.
Fepetra roa amby 3 samihafa no tsy maintsy arahana vao lany ho komariny zazakely iray. Eo anelanelany 2 hatramin'ny 4 taona. Mila manana hoditra, volo, maso sy nify tsara firafitra. Manana tanana lava, manana ratsan-tongotra lava ary tsy mila matahotra maizina. Efa nanome tso-drano ny vahoaka sy ny filoha palesady ilay zazavavy Andriamanitra kely tamin'ny talata. Ampanarahana ny fombafomba Andriamambavy azy ity zazavavy kely ity. Tsy asaina mandihy tany izy rehefa mandeha, tsy azon'ny olona kasikasihana. Hijanona ao an-trano foana izy mandrapatonga azy miala sakana. Tsy mivoaka tao izy raha tsy handeha hamonjy fety. Tsy mahazo miresaka amin'ny olon-kafa raha tsy ao anatin'ny lapany ihany. Fa amin'ny mahazaza azy dia mila olona mpianatra izy, saingy matahotra ny olona mpianatra azy. Tsy hijanona ho Andriamanitra mandrakizay akory izay vao fidy ho Komaria, fa rehefa tonga ny fotoana mampiala sakana dia misolo indray. Fa izay lehilahy manambady an'izay zazavavy efa avy Andriamanitra dia maty tanora avokoa, ka marobe tamin'ireny zazavavy ireny no nijanona ho tokan-tena tsy manambady. Niova kely ny fomba mikasika ny fampianarana azy ireo tato aoriana ka efa azo atao ny mampianatra ireo zazakely ireo. Misy mpampianatra manokana azy ireo satria raha ny fantatra dia tsy mahay manao raharaha ao an-dakozia izy ireo rehefa miverina amin'ny fiainana any amin'ny fiarahamonina. Ny olombelona lasa tompona sy atao Andriamanitra. Aleon'ny olona nanangan'Andriamanitra hitany masony toy izay iny ny fampianarana na afaka azy tamin'ny fahotana. Voafitaka tokoa ny olombelona ka lasa anina naonao foana satria tsy nahalala ny marina. Ny fampianarana Ahosoa no efa laza fa anangana fampianarana mety aminy sy hanaraka ny sitrapon'ny olombelona. Ka iray amin'izany zareo Nepalais. Ny mahagaga nefa dia nisy lozan-tranga sy nahafaty olona tao Nepal vao haingana, fa tsy nahavita nanakana akory ireto karazan'Andriamanitra tsy mahavita azy ireto. Tsy niany amin'ny habakabaka tsy taka-maso foana ny tsikolovina, fa efa azo atao ihany koa ny misitrika ny zavatra rehetra misy eo ambanin'ny tany sy any ambany ranomasina lalina. Nahavita ny centrifugeuse matanjaka indrindra eran-tany i Chine, notokanana tamin'ny fomba manetriketrika tamin'ny alalan'ny fahavitany centrifugeuse goavana indrindra, izay afaka mamoaka hery 300 eny ambony noho ny sinton'ny tany na gravité terrestre amin'ny lanjany entana 20 taona. Fitaovana elektrika ampiasaina ao amin'ny laboratoara ny centrifugeuse ary ny asany dia manifana ny singa maromaro izay asaina sy vanina. Ny fikarohana ao anaty laboratoara no azo tombony amin'ity centrifugeuse vita any Chine ity. Rehefa ao anaty laboratoara, ny fiovana hita amin'ity tontolontsika hita maso ity dia azo avadika ho singa madinika indrindra ao anaty ny fotoana fohy. Ka hanome toromarika ahafahana manamarina ny fisian'ny loza voajanahary miseho amin'ny marika 1 kilometatra sy ny fifindran'ny loto mandritra ny 1 alina taona. Izany hoe zavatra bitika indrindra sy vanina avy any ambanin'ny tany lalina be dia hitan'ity centrifugeuse avokoa, ka izany no hanomatombanana ny loza mety iseho. Chief 1300 no anarana nampisalorana an'ity centrifugeuse namboarin'i Chine ity. Ary mbola misy fitaovana iray hafa tokony mifameno aminy antsoina hoe centrifuge hypergravité sy mahavita zavatra maro, mbola eo andalam-panamboarana ao Hangzhou ao amin'ny faritany Zhejiang amin'izao fotoana izao. Azo ampiasaina amin'ny fikarohana faran'izay haingana amin'ny sehatra toy ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany sy ny ranomasina lalina, ny fanelanelanana sy ny fisorohana ny loza, ny fanariana fako any ambanin'ny tany ary ny fahafantarana ny fisian'ny akora vaovao ity fitaovana raitra dia raitra ity. Liana itsikilo izay miafina ao ambanin'ny tany ve i Chine, anaovana fikarohana ny loza mety iseho miainga avy ao ambanin'ny tany ity fitaovana vitany ity. Vao tsy ela koa ny ambasadeurany Ahosoa Ziadia Elia no nampianatra ny zava-misy izay rehetra mitrango ao ambanin'ny tany sy ao ambanin'ny ranomasina. Misy fiarahamonina tandinindinin-doza ao ambanin'ny tany noho ny fiakaran'ny hafanana be tsy laitra iainana araka ny fanazavana. Ka izao dia nahavita fitaovana hitsirihana ny loza avy ao ankibon'ny tany ny sinoa. Tanteraka avokoa ny tenin'ny ambasadeurany Ahosoa Ziadia Elia.
RTVHFF nanolotra ho anao teo ny vaovao maneran-tany. faly miarabantsika rehetraindray tonga eto amin'ny ty fotoanatsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana teniteny dada Iavasy Osoazana larana fahenina ambin'ny folo amin'ny fampianarana moa iarahantsika indray ny amin'ny teny ity zany dia eo indraintsika hiarivavaka ametraka ny teny rehetra eo am-pela tanany dada Iavasy Osoa hiarivavaka antsika voninahitra ho anao dada malala Iava ilay Andriamanitra Abrahama ilay avo indrindra ilay mipetraka eo amin'ny fahazavana tsy azo antonona ianao ilay fahazavana lehibe tsara loatra ianao ilay namorona ny zavatra rehetrarehetra nampamisy ny tsy misy ary mampafona ny efa misy indray tsy misy izay tsy hainao atao tonga indray ny fotoana izay andehana zao fampianarana zao izay avy any aminao ho ampahafantarina amin'ny olona rehetra ny hatsaranao ho atahionty dia izay ianao vao lasa tsy manota intsony ka izay mihitsy ilay hoe tsy maintsy atao batisa maninona zany no tsy maintsy atao batisa inona ny anton'izay rehefa resy lahatra tokoa ianao a zava-diny indrindra aloha teny lalàna dia hoe ataovy mpianatra ny firenena ary rehefa avy eo dia atao batisa izy evaka itsikara zay teny izay aloha hoe atao mpianatra ny firenena dia avy teo izy dia atao batisa araka ny bokiny aiza moa izy iny Marka lasa aloha Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20 zay Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20 koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra eo zany le hoe atao mpianatra zany ny firenena rehetra atao mpianatra zany ianao ny dikan'izay dia manao batisa azy voamenarana indray sy ny zanakary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zehetra ny adiko anareo zany hoe rehefa avy ampianarina zany ny olo anankiray a mandeha mampianatra zany taka an'izao ataony Eliazy ao dia vita zay fampianarana izay dia iny anao atao indray a manao batisa an'ilay olona zay ary resy lahatra ny fampianarana ianao ka zany hoe tsy azo atao batisa zany io rehefa tsy nandrea zao fampianarana izao zay aloha zany lalàna voalohany zay satria ataonao moa zany alao batisa olona tsy mahafantatra ny inona kosa tsy lozika re zany dia rehefa vita ny batisa dia mbola mitoy ihany io fampianarana io taka zao ataony Eliazy hoe mampianatra foana na iza zay vita batisa dia mbola mitoy foana ny fampianarana ka lalàna mihitsy zany lay batisa ny dikan'izay aloha dia rehefa resy lahatra ianao dia tsy misy atao batisa za tsy resaka tsony hoe ny fampianarana sy rehefa hainareo le fampianarana maresy lahatra anareo dia ny lalàna amin'izay a rehefa tianao zany no voasasa sy ho afaka ny fahotany ho lasa tsy mahay manota intsony ato amin'ny fanjakany Iosoa tahaka ny Elia dia tsy maintsy manao batisa amin'izay ianao satria lalàna mihitsiny a leo amin'ny asan'ny apôstôly 22:16 hoe inona no mampisalasala anao mitsangana dia ntsony anarany a dia aoka ianao atao batisa araka an'izay efa fampianarana Iosoa enao zay zany asan'ny apôstôly 22:16
azan'ny apôstôly 22:16 aketsika indray le teny ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana dia mientsony anarany ary aoka atao batisy ianao ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao izany hoe ny olona zany rehefa resy lahatra n'le fampianarana hitahaka anao zay mandresy menao io ka resy lahatra dia ny didy omenanao dia hoe mitsangana dia mientsony anarana hitanareo amin'izany fa important io anarana io zany ary valy teny omenan'le olona tsisy important zany anarana io fa rehefa mino fotsiny anao dia am'izay dia volona mpianatra anao an'izay fa ny teny eto ara dia hoe mientsony anarany fa zay miantso anarany avany no vonjena araka ny zavatra efa nampianarina antsika moa zany ka asiana mitsangana amin'izay anao rehefa resy lahatra fa tsy mila mipetrapetraka ohatra